Antsika amin'ny rasasany ary andiasan'ny ny sampana ministère de prière amin'ny telora latsaka fefany. Mandritra ity herinandro ity dia manana teny fikasana mahafinaritra isika izay nomen'Andriamanitra ny Josoa ao amin'ny Josoa toko voalohany andininy fahadimy ary aza adino ny ferahantsika mivavaka rojo-mbavaka any tokantranontsika any isaky ny hariva amin'ny 7 ora sasany alina. Ary ny fotoana mahazatra antsika ny réunion de prière amin'ny larobia amin'ny 8 ora sasany alina. Manentana antsika mba hanatrika ity forum des métiers ity en 2024 manomboka amin'ny dimanche lahady 20 febroary manomboka amin'ny amin'ny 2 ola hariva folakandro ka hatramin'ny 9 ora hariva. Tsy ho an'ny jeune ary tsy ho an'ny olona izay mitady asa ihany fa ho antsika izay adulte ihany koa na izay efa mahita asa nefa mety te hiova asa dia misy varavarana misokatra be da be ho antsika ao. Mety misy déclic amintsika, misy adventiste be da be ao afaka miproposer zavatra ao antsika ka dia manentana antsika na dia tsy nieritreritra antsika hiala amin'ny asantsika fa mba misy idée ao mety afaka hiova zavatra hafa isika dia manasa antsika andeha amin'ny fotoana io any amin'ny maison de l'espérance izay tsy manana ny adresy afaka manatona antsika afaka mijery an'io ihany koa. Manomboka amin'ny 4 febroary rapitso mandrapatonga amin'ny 6 febroary isaky ny amin'ny 7 ora sasany dia ny pasteur Karine Elodin dia mitondra antsika ray aman-dreny vehivavy amina thème be da be isan-karazany momba ny zanakitsika mon enfant soit sans crainte. Dia manasa antsika rehetra ray aman-dreny vehivavy na ny tanora ihany koa mba hiditra sy hijery io famelabelarana ataon'ny pasteur Karine io. Ny pôle communication adventiste ao amin'ny fédération adventiste France Nord dia manolotra antsika ny écriture journalistique comment partager son histoire izay ho velabelariny Darel Philippe amin'ny 4 février rapito zany amin'ny 10 ora tsy diso io ny ny numéro an'ny Zoom sy ny codiny zany Zoom izany ahitana antsika rehetra mba hanatrika sy hijery izany. Ny 10 febroary ka hatramin'ny 17 febroary dia mampandre antsika izay amin'ny sampana communication fa semaine de foyer et du mariage chrétien. Ny mikarakara sy manadio ary mandama ity tranon'Andriamanitra ity androany dia ny famille Rakoto Mamondsoa sy ny famille Andria Noelina miaraka amin'ny famille Rasoary Malala. Raha misy ianareo tsy afaka dia iangaviana, tsy angaviana moa zany fa manasa anareo hanantona ireo mpikarakara ao amin'ny diakona. Ny amin'ny sabata heriny indray dia ny famille Rahain Goarson Benarsoa sy Rahasolofiniaina sy Benersoa sy mialatsiny tompoko sy ny famille Ravelmanatsoa Tina amin'ny sabata heriny. Androany nandritra ny herinandro isika dia mino fa nijery manokana andreto fianakaviana ireto ary androany tsika dia mangataka an'izay voatendry fa hiaraka hitondra mbavaka an'ireo
Rakoto Arsoa Axel sy Ashley sy Rakoto Mamonjy Soa Andrea Mavo sy Nancy. Mangataka atsika hitsangana tompoko. Andriamanitro, tsara sy masina indray izay an-danitro, mbola soranay indray ianao fa tratro zao sabata maraina zao. Eny tompo, atolotray eo am-pelantananao reto fianakaviana roa ireto, Axel sy Ashley, no ny tamanokana izany fianakaviana izany. Mahafantatra ny fiainany izy roa. Ianao ny tompo hiditra antsihatra amin'izany ary ame fahendrena ny ray aman-dreny sy izy mirahavavy koa dia tsy hanadino anao hatrany izy. Ianao koa momba ny fianakaviana Mavo, Nancy, Andry. Tompo, ianao koa mahafantatra ny fiainan'izy telo mianankiroa. Ianao ny ame izay soa azy ary ianao koa ampaheran'izy roa hatrany ary tsy hanadino anao. Dia ianao koa tany ity fiangonana ity. Naranao Jesosy nangatahako izany vaky izany. Amen. Dia mahafaly anay indray ny manolotra ireto fianakaviana manaraka ireto mba hoentitsika mbavaka, hotrotrotsika mbavaka. Ny fianakaviana ny Rakotony Rainy Malala Rivony sy Sébastien ary Rakotony Rainy Michael, Sylvia, Timéo, Aaron, Noah, Colin, mba hoentitsika mbavaka mandritra n'io herinandro vaovao ity. Ny filetehany masoandro androany dia amin'ny 9:10 ary ny filetehany masoandro amin'ny zoma ho avy izao dia amin'ny 9:00 ka dia mirary sabata mahafinaritra ho antsika rehetra ary manasa ihany koa ny izay mpitantana ny fitaovam-pivavahana mba hifindra atsy amin'ny efitra atsy amin'ny couloir ratsy ary mangataka itsika miaraka amin'ny ankizy mba hianaja ny fahanginana sy ny fahamasinana ny toeran'Andriamanitra ity. Misaotra indrindra amin'ny fahalinanareo tompo, makasitraka. Bonjour à tous. Juste pour terminer sur les annonces, un petit rappel. Comme ça a été présenté, les 2 sabbats qui sont passés, aujourd'hui c'est le sabbat Souviens-toi de Jésus. Merci déjà aux personnes qui ont rapporté les denrées, qui se sont engagées à apporter du coup des dons. Comme vous avez pu le voir donc à l'entrée et en bas, donc pour les personnes qui ont apporté les dons, n'hésitez pas à les placer dedans en faisant attention du coup que ça tombe pas, voilà. Et aussi n'hésitez pas pour les personnes qui le souhaitent à mettre vos dons financiers peut-être si vous le souhaitez dans la petite boîte. Les demandes ont bien été récoltées, donc on compte vraiment, le ministère du Secours Adventiste compte vraiment sur vos dons pour qu'on puisse aider les personnes qui ont fait des demandes. Merci à tous et bon sabbat. Manahoana daholo. Misy annonce kely zany. Hitanareo
louange l'après-midi de louange ntsika zany a annulé tamin'le 21 iny 20 janvier ka nahita daty vaovao zany itsika raha ohatra sitrapon'ny tompo a de amin'ny 13 avril mbola manana tsara angamba efa masaka be mihitsy ny any sasany am'izao a 13 avril le izy ka zao omeo anay ny titre zay voafidinareo département par département ohatrany tamin'ny nataontsika tamin'ny tondasa zany le izy a ny thème vaincre la peur ka misy titre anankiray zany sao de misy hira zany sao de tafidy de lasa anankiroa de lasa je ne suis plus l'esclave de la peur iny a efa nisy naka de aza mifidino fa be da be mihitsy le izy raha tsy manana titre nareo aza misalasala mankao amin'ny liturgie fa misy titre be da be ao sady tsy sarotra le hira efa haintsika fa be da be ny hira miteny hoe aza matahotra de atsika androany zany a karazana hoe répétition générale satria efa tena hitako tsara be mihitsy le Yahweh iny a de mangataka ny ampy zany a iroso ty aloha de ampiarantsika tsara amin'ny muzika zany izy androany a sady misy eo koa moa Josie ataontsika batterie le izy zay et tu peux en refaire. N'hésite pas à faire des bâtons. Je sais pas, après c'est moi Joe si c'est en train. Ouais, mais moi je regarde, il a déchiré. C'est trop beau ton tenue. C'est trop beau. Ok, donc je vais vous inviter à chanter avec moi parce que normalement je vous ai bien appris ces dernières semaines, donc vous n'avez plus besoin de moi. Ok? L'Éternel est mon berger, Dieu je me manquerai, pour mon âme, chante mon âme, par là il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis, pour mon âme, chante mon âme. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, pour mon âme, chante mon âme,
atsika aminan'iny fa on va vaincre la peur ka raha ohatra zany iran'iny atsika dia efa miatratra dia faly fona satana izy mbola matana non asiny satana mihitsy fa manino tsy matahotra atsika satria jesosy dia hoe tsy matahotra inona zavatra mandalo ka manana fotoana kely nanomana atsika satria mbola tsy eo zareo manina moa raha atao aingakaingana kely misaotratsika tsy raha ray avy nanao ezaka fa tena mbola ataontsika resaka tsara izy andesentsika le tapitra ao anatintsika zany manomboka amin'ny fotoana bonsabana
Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy, ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Amen. Ivavaka isika. Ho toy an'izany raha vavaka izany Jehovah dia mba raisy tokoa ny dera sy ny laza ary ny voninahitra izay azo sandratra izanakao fa ianao rery no mendrika izany. Dia aoka ameno izao toerana izao ny alehibiazanao sy ny voninahitra ary ny fanahinao masina. Ka dia tsy hanatoerana ato amin'ity toeran'ity izay efipetsin'ilay fahavalo. Tompo, diovy ny fonay, diovy ny sainay, ary mamelany alokay mba higoka ny atsara ny fanamasinana sy fitahiana amin'izao sabata izao, ny isam-batan'olona. Ny anaran'i Jesosy zanakao, misaotra indrindra. Amen. Izay ety anoloana dia mbola faly miarahaba anareo indray amin'izao sabata maraina izao. Raha misy sambany vao tonga mamangy ny fiangonana Laselle Saint-Cloud dia mba miangavy azy ireo mba hitsangana. Raha sambany vao mandalo mamangy anay nareo dia angaviana indrindra mba hitsangana. Raha tsy misy dia isika mianakavy ihany dia hiara-fanofa tanana isika ary mirary sabata mahafinaritra ho antsika rehetra indray. Narak' izany dia mbola hiara hitsangana isika hanao ny hira 870 sy 800 ny andiny voalohany sy faharoa. Yeah.
tsika dia mivavaka androany ry rainay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitro indreto izay mbola misaotra ny anaranao no ny famindram-ponay aminao no ny famindram-ponao aminay misaotra satria no tantananao izay nomenao ny fahasalamana ary mbola novelominao ka tonga somatsara eto amin'ity toerana ity no ny famindram-ponao misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao teo amin'ny fiainanay ary mbola ho ataonao ihany koa kehitriny Jesosy io dia mamela ny helokaira sanatria nisy tsy araky ny sitraponao nataonay na ny fiteny na ny fihetsika na ny fisainanay teo anatrehanao izany na teo anatrehan'ny hafa ihany koa dia mifona aminao ary ankehitriny dia diovy amin'ny ranao soa izay ary aoka ho fotsy mangatsangatraka ny fitafianay amin'ity anio ity fenoy ao anatinay ny fanahinao masina ary aoka izany ny amenanay amin'ity anio ity ihany koa amasino izahay reto Jesosy io mba ho masina toa anao satria masina ianao ary raha misy ihany koa Jesosy ny marary ka tsy afaka tonga eto amin'izao toeran'izao noho ny antony samihafa dia ianao hitsidika azy ireny ka hitahy hanasitrana any aretiny ka ho velombelominao izy ireo any amin'ny toerana izay misy azy ihany ary apetrako aminao ihany koa l'olona tafita izay hitondra ny teny ianao ameno azy ny fanahinao masina ka mba ny teny rehetra izay avy aminao ihany Jesosy no heno ary izay kosa Jesosy dia sokafo ny fonay ny sainay hidina ny teninao ka mba hamobe ao anatinay izany ka tsy ho verimaina ny zavatra rehetra izay ataonao eto apetrako aminao ihany koa izay hitarika ny fotoanany ankizy mba homenao fahendrena ny ankizy Jesosy io ary ny lesona izay homena azy ireo dia mba ho raisiny izy ireo ary tsy ho adininy mandra-piavinao eny amin'ny rahalanitra dia ny fotoana rehetra Jesosy izay mbola iarahanay aminao eto dia oka eo ambany fanatrehanao eo ambany fijerinao ary mba ho antitra ankasitrahanao ny zavatra rehetra izay ho ataonay dia misaotra ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy malalo dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany amen. Izao tsika dia mbola hiaraka hitsangana mamaky ny Jeremia 7:10 andiny 7:10. Rehefa hita izany dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova sitrano aho dia ho sitrana, vondreo aho dia voavonjy, fa ianao no fiderako. Amen. Thank you.
fampitsanganana ihany tsika dia iroso eo amin'ny fampopivavahana amin'ny fanatitra dia ovakitsika ny teny ao amin'ny Leviticus 27:30. Leviticus 27:30. Rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny ampafolon'ny vokatra rehetra ao amin'ny tany, na avy amin'ny tanimbary, na avy amin'ny sa, dia an'i Jehova. Masina ho an'i Jehova izany. Hotahinantsika ny teny, ary Andriamanitra dia manatitraritra antsika fa an'i Jehova ny vokatry ny tany rehetra na ny sa, ny vokatra rehetra izay ny ritsika dia avy amin'i Jehova, ka dia hisaotra anazy mandrakariva isika. Dia hiaraka hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitro. Indreto izahay manolotra ny tenanay ho fanatotra velona ho anao. Mangataka ny famindraponao izahay, diovy amin'ilay rahasoa anao, mba ho madio eo anatrehanao. Ary tianay ny saotranao raha eo, ny amin'ny vokatra rehetra izay natolotra ao anay, na ny fahasalamana, na ny asa izay rehetra nampandraketanao anay. Eny Tompo, hisaotra hidera kalazanao izahay amin'izany fitahiana rehetra izany. Dia aoka Tompo, mba androso indrindrandrindra eo amin'ny asanao, ka hatateraka ny asa fitoriana izahay maneran-tany. Dia hisaoranay ianao amin'ny zavatra rehetra Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay izany mivavaka izany. Amen. Dia ataontsika ny hira eny Tsipirindrina. Oh
mbola eo am-pitsanganana ihany tsika dia ovakitsika ao amin'ny Hébreu 11:6. Hébreu 11:6. Rehefa hitatsika dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, c'est nous qui allons aller faire l'histoire et le titre c'est la désobéissance. Adam et Ève vivaient dans un beau jardin que Dieu avait fait pour eux. Il leur a dit, au milieu, il y avait l'arbre du bien et du mal. Dieu leur a dit,
vous pouvez manger tous les fruits, mais sauf de cet arbre. Mais Satan venait en serpent pour les tenter. Dieu vous a-t-il vraiment dit de ne pas manger les fruits de cet arbre? Dieu nous a dit de ne pas manger les fruits de cet arbre, dit Ève. Sinon, nous mourrons. Vous ne mourrez pas, dit le serpent. Si vous mangez ce fruit, vous serez comme lui. Ève mangea le fruit, puis elle en donna à Adam. Il en mangeait également. Puis ils ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Ils ont vu qu'ils étaient tout nus. Ils n'ont jamais senti autant de peur et de honte. Dieu appela Adam et Ève. Adam répondit, nous nous sommes cachés parce que nous étions nus. Dieu dit, avez-vous mangé le fruit de l'arbre? Adam accusa Ève, Ève accusa le serpent. Dieu a maudit le serpent et a chassé Adam et Ève du jardin. Ils étaient tristes, mais Dieu avait un plan pour les sauver. Le message, c'est Dieu nous aime, Dieu nous aime toujours, même si nous avons mal agi. Le verset à mémoriser se trouve dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Amen. Efa noetiny anabavy teo ny fiarabana ary mino sy matoky fa tsapatsika ny tanan'Andriamanitra lehibe izay teo amin'ny tokantranontsika tsiraray avy na amin'ny fahasalamana zany na amin'ny asa aman-draharaha zany na eo amin'ny fianarana na eo amin'ny sainany ankonana ihany koa. Koa dia izany indrindra no iarahantsika eto androany miankohaka midera ary manome voninahitra misaotra n'izany Andriamanitra be fitiavana izany. Tombontsoa manokana ihany koa ny afahana mijoro aty aloha mahatazana antsika tsiraray mahana vue d'ensemble sahala amin'izao satria le mahita n'ilay tsiky ny tsiraray eny ampitoerana eny dia midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra satria fantatra tokoa ny fotoana iainantsika amin'izao fotoana izao fa ny mahagaga rehefa eny amin'izao tontolo izao eny zava-dehibe intsika avy amintsika indrindra tsika avy any am-po iny ka dia mino fa izany tsika izany no ifamparabahitsika amin'ny fanakaiky atsika itsika eny aloha sy ny eny ampitoerana eny. Dia izao fotoana izao ny tontosa dia noho ny fitahin'Andriamanitra mazava ho azy fa indrindra koa noho ny fifanoloran-tanana tao anatin'ireo sampana sy departemanta maro samihafa ka dia afaka midera an'Andriamanitra milamina tahaka an'izao isika. Dia tsy hainy tsy hisaotra sy akasitraka anareo raha lahy sy anabavy malala mifanoloran-tena anareo fa ilay Andriamanitra tompon'ny asany amaly fitia atsika tsiraray avy. Araka nefa ny soratra teo aloha teo ambony teo dia manana ny lohahevitra mahakasika ny finoana isika mandritra nyity volana febroary ity. Izany hoe sabata maro mifandimby dia izany no resahana, izany no iarahana mianatra ary izany ihany koa no izahana mba ho ampiarina eo amin'ny fiainam-panahintsika.
fa androany dia iresaka mahakasika an'izany hoe finoana arahinasa izany. Rehefa manomana ny toriteny aho dia nandeha teny ny volana, miena ho herinandro vitsivitsy, herinandro ray sisa, andro vitsivitsy sisa, tsy nety resy lahatra ny amin'ny fanomanana izay vitako mihitsy aho. Ary rehefa manana an'izay fahatsapana izay ho atsika izay efa nitoriteny dia na nitsangana iainy aloha ary dia tahaka ny tsy mamparisika anao. Tsy olazaiko anareo hoe oviana no tena nahazo ny tompony fanahy masina raha izay ny azoko ilazana azy. Fa ny asa saina tompo, inona ny tianao ambara? Inona ny tianao ho teneniko? Dia mazava ho azy fa tsy maintsy ny finoana moa no resahantsika. Dia rehefa nandinika, nianatra, namaky, nivavaka dia izany finoana arahanasa izany no angatantsika ny fanahy masina mba rahantsika amobofy mandritra minitra vitsivitsy amin'ity sabata ity. Efa enitsika isan'andro izany hoe finoana izany. Ary indraindray ary noho izay faenoantsika azy isan'andro izay dia toa lasa mivonatra amin'ny fandraisantsika n'izany hoe finoana izany. Raha metraka fantaniana aho amin'izao maraina izao hoe iza re amintsika no manam-pinoana saotra tompoko. Misy tanana vitsivitsy mitsangana, misy hésitation, fisalasalana betsaka tazana, ary misy ohatrany mieritreritra hoe sao dia mba question piège ary zany. Tsy raha lasa anabavy malala fa eny ampamakivakiana azy eny dia ovavalitsika tsikelikely izay fanontaniana ao anatin'ny lohantsika. Fa hoe ateo hoe satria ambara isan'andro ilay teny hoe finoana dia totry ny samy mandika izany arak'izay fiheverany azy ny tsirairay. Raha ohatra zao ka anontany hoe rahalahina va, inona ny finoanao kay? Mino an'i Jesosy en tant que Dieu. Amen. Raha ohatra ka mbola hijery olona hafa indray teny hoe inona ny finoanao? Dia eo no mety hamaly koa hoe za adventiste. Izay tsy fanomezantsiny fa efa fomba firesakintsika isan'andro zany. Raha misy koa dia mbola fomba fitentsika koa dia za dia manam-pinoana fa teboka telo. Na koa misy ny teny hoe tena tsy nampino mihitsy fa dia teboka telo. Izany hoe miankina amin'ny zava-mitranga dia ampiasaintsika ilay teny mba hifanaraka amin'izay eritreretintsika sy tiantsika ho ambara. Ka androany zany dia amobofy toetra sy fietsika ary tranga izay nilazany zany finoana rahanasa atao amin'ny baiboly zany isika. Olona vitsivitsy eo amin'ny soratra masina efa fantatsika loatra, mangataka minitra vitsy amintsika mba raha tsika hiditra ao anatin'izany contexte ny finoana arahinasa zany. I Abrahama ohatra. I Abrahama dia nomena anarana hoe renimino tao anatin'ny baiboly. Rainy finoana ihany koa. Fa inona no nataon'ity Abrahama ity? Inona zatra nampiavaka ny Abrahama ka nahatonga azy nahazo an'izany anarana izany? Betsaka njahantranga teo amin'ny fiainany fa raha tsisy tanisa fa tsy teboka roa fotsiny isika dia Abrahama dia natsoan'Andriamanitra ary hoe mandehany ianao ho any amin'ny tany izay ho atoroko anao. Asa rahalahy eme raha ianao no mahazo an'izany consigne izany. Ho tsika rehetra mandehana ianao any amin'ny tany izay ho atoroko anao. Tsy ampisalasalana fa dia naorona ny lay ary noentina daholo ny ankohonana, ny mpanompo, ny biby fiompo tsy ny sisa dia lasy Abrahama. Tsy nisy discussion, tsy nisy fisalasalana, tsy nisy fanontaniana betsaka hoe fa ahoana, fa hoaiza, fa maninona, roviana. Ary ny rahantsika nalala koa fa i Abrahama
dia rehefa nytenen'Andriamanitra izy hoe taty aoriana be, Abrahama atolory ahy ny zanakao mba hosorona ho aho. Tsy anontany aniza ntsony aho hoe raha izy ny sainan'izany fantahina izany, fa raha izany tratran'izany fantahina izany re nahoana ny fietsiko teo anoloan'Andriamanitra. Fa Abrahama dia ahoromy ny entana, asiako tay, hoentiny boriky, andao, fa anatitra fanatitra ho an'i Jehova isika. Ary ohatra ny hitako eto alaiko sary an-tsaina ny fivikiviky ny Abrahama andeha miakatra ho any an-tenimbohitra anatitra an'izany fanatitra izany. Tsy fantatsika tsirairay hoe inona ny tena atao an-tsain'i Abrahama, fa ny hitatsika ary fantatsika dia nanaiky sy nanoa i Abrahama. Andao indray ho resahana Rahaba janga. Raha tony any Abrahama izany tsy fitafianany salorana na anarana noentina fotsiny izany hoe finoana ny asa teo amin'ny fiainana izany, anahoana kosa indray ny Rahaba janga. Rahaba moa ny tena anarany, fa alao alako ilay qualificatif ao arinany. Rahaba dia olona toy ny olona rehetra, ary rehefa tonga ny mpisafy tany hiditra tao an-tanànan'i Jeriko dia efa niorooro daholo ny mponina. Tonga tany am-panjaka avy hatrany ny hafatra fa misy espion tafiditra ato an-tanàna. Efa nataony fanadihadin'ireo service secret rehetra dia fantatra fa ao amin'ny tokantranon'ny Rahaba no niditra ireo mpisafy tany. Fantatsika tsara ny tantara. Fa ny lohana tonga avy amin'ny mpanenjika dia hoy Rahaba hoe fantatro fa Jehova Andriamanitra reo no Andriamanitra. Noho izany dia fantatro fa omena Jehova nareo ty tanàna ity, ka dia zao no mba angatahako aminareo mba arovy ny ankohonako rehetra rehefa tonga izany fotoana andravana ity toerana ity izany. Rahaba dia tsy hoe olona nakany am-piangohana isa-tsabata tahaka antsika izao akory. Rahaba dia tsy olona nahana tombontsoa hoe namaky ny soratra masina tahaka antsika izao akory, fa naheno ilay tanàn'Andriamanitra izay nitantana ny zanak'Israely ka tonga hatrany anefitra hiditra ny tanànan'i Jeriko, dia nanaiky izy fa misy zany Andriamanitra zany. Ary nanaiky izy fa mahavita manome ny zanany an'izany tanànan'i Jeriko zany Andriamanitra. Noho izany dia izany no finoana tao anatin'ny Rahaba fa Jehova Andriamanitra tokoa, izy no Andriamanitra. Ary raha hivadika ao aminao atsika dia goavana dia goavana ny zavatra nitranga, satria raha nanontany any rahalahy emetato hoe raha ianao no nirahana tahaka ny Abrahama, dia ozy indray hoe raha isika no nirahana ka tonga amintsika ny mission tahaka amin'ny Noa, hoe orana bavilana, ianao no manorona ny samby fiara mba hanavotana n'izao tontolo izao, fa horavana ity izao tontolo izao ity. Satria efa mamaky sisa isika dia tsy hitatsika ny tena alalina n'izany mission zany. Fa tamin'ny andro Noa raha lasa nabavy malala dia aoka ho tsy ahivitsika kely, fa na izany orana izany ary dia tsy fantatra hoe tahaka ny ahoana. Ary eny amin'ny tanàna avoana no misy mifanorenana ny tanàna fa iny, nefa eny izy nasaina nanorona sambo izay mazava ho azy fa tokony ifloty any anaty rano izany rehefa vita. Ary tsy izany ihany fa tsy herinandro na ray volana ny nanamboarana n'izany sambo fiara izany, fa na ny fanirabrabina ny Noa ho tahaka ny olona somary misy vokely ary ny saina isan'andro, dia tsy nampiozongozona ny finoana Noa zany, fa ity no iraka nampanaovina dia ataoko ity, tsy misy ady hevitra, tsy misy fanontaniana. Izany raha lasa nabavy natao hoe finoana miasa, raha inasa. Ny zanak'Israely rehefa hiditra ny tanànan'i Jeriko dia tokana ny consigne. Mihodidina impito ny tanànan'i Jeriko ao anatin'ny fanginana milamina. Izay ny consigne. Asa raha izao sy anao no tao anatin'ny tafiky ny zanak'Israely tamin'izany, na manahoana reny fimonomononana sy ny fanamariana izay nataontsika,
fa izy ty ve fitsangatsangana sa fanafiany iodina impito tsy miteniteny tsy mitondra fiadina oy finoana aramenasa zay no iraka ilay mpaniraka dia ilay tompo Andriamanitra dia nanatanteraka izy ireo ary hitantsika ny avalin'izany fa dia azo ny tanànan Jeriko tsy nisy lefina napotra na sabatra navoaka fa dia ny tanàn'Andriamanitra no nanomezany ny zanak'Israely izany. Andeo faranana teo amin'ny fiampitana tao amin'ny ranomasina mena. Eo koa dia satria mamaky tantara fotsiny isika dia ohatran'ny hoe ranomasina hony e, dia sokatra hony dia nandeha tao zareo e. Mba manaova kely ny mise en situation zaho sy anao hoe tsika reo tsika maro be reo dia multiplier par be dia be niaraka epita eo amin'ny ranomasina mena izay ranomasina ny raha tsika nahita izao fa ranomasina tahaka ny ranomasim-be rehetra dia iny fa ny sokatra teo anoloantsika izany. Ho an'ireo zay tsy mahay milomano raha hotsitsika zao ary dia mahafantatra olona tsika akaiky atsika fianakaviana tsy mahay milomano dia rehefa fantatra izao fa piscine io efa misy zaza nandalo teo atreto amin'ny havony mitsapatsapa amin'ny lotongony any izy aloha mandeha ao anaty rano azonareo matahotra sode dia alay fisaran-tsaina ane zasy anao hiditra tao anatin'ny ranomasina mena rindrina zay amam-polony mety ao aman-jaton'ny metatra rano amin'ny ilany tsy havanana avisy havanana fa nandeha amin'ny finoana satria izay no baikon'Andriamanitra nomeny teo anatrehanao ny vahaolana tsy miady hevitra ianao fa mandroso zany no finoana arahana asa izay nitranga ihany koa tamin'izany fiampitana ny ranomasina mena izany. Izany hoe raha ohatra zany ka hanao famitinana n'ireo tantara anaky 10 ireo sika dia tsotra mieno manaiky an'Andriamanitra tsy nisy adivaritra na fanontaniana na fanamariana fa dia mandroso araka an'izay baikon'Andriamanitra izay. Hono raha merina metraka fanontaniana hoe izantsika re no manam-pinoana zany eritreritra hoe mba hitombo avy efatreny izy rehefa vitsy izay tantara zay. Amen fa misy tanana somary misalasala satria na lasa nabavy malala dia izao sy anao efa ao anatin'ny confort loatra matetika indrindra izao sy anao izay mipetraka aty araka ny toriten'ny paster lehibe ny fédération teto ka nandray dia tosahala amin'ny angano sy arirarira daholo zany tantarany Abrahama, Noa, Rahaba, Janga sy ny sisa izany. Fa tantara zany efa lasa izany. Izay indrindra ny mila hitandremako izao sy anao satria ilay tany itodiany Abrahama, ilay fanantenana tao anatin'ny Noa sy Rahaba dia mitovy amin'ny tanjona izay matimatesantsika taranaka farany izao ihany koa. Noho izany dia tsy moramora akory ny adin'izy ireny satria efa lasa na hoe mafimafy ny adintsika satria tsika no miatrika ankehitriny fa rehefa mifoy tsika vao maraina dia efa fantatsika hoe ary ny fianarako mandray train dia mandray bus dia tonga any ary ny asako hoan'izay tsy mandeha transport dia efa mamelona tomobile dia tonga any ampiasana dia miasa ary efa mody dia atso ny ankohonako ny tokantranoko efa ao dia amen. Alasana bavy malala izany fahazarana na izany routine izany no fandrika lehibe izay apetraka Satana ao amin'ny fiainantsika. Ary tadiova ny routine na ny fahazarana afaka avadika kely verala dia ny fiainana amin'ny fahazarana dia tsy mitaizantsika mihitsy iaina amin'ny finoana. Raha tianao ny découvrir zany hoe ahoana zany miaina amin'ny finoana isan'andro izany dia adinoy
fa rotina ny fiainanao. Rehefa mihiratra ianao dia isaora Andriamanitra hoe nomenao fofinaina mavelona indray a, nomenao asa fivelomana indray a, amelomako vady aman-janako, menao fianarana sy école tsara indray mba afahako mandrato fahalalana, nomenao an'ity vady defa mandry eto akaiky ty, menao an'ireto zanako manodidina ireto a, dia mitaonanao zany a anandratra an'Andriamanitra, mitaonanao zany idera sy isaotra an'Andriamanitra fa lehibe ny fitiavany sy famindram-pony aminao. Ary ny androany a dia tsy ho rotina aminao, ny rapitso a dia ho torak'izay. Honao raha lasana bavy malala, izy amintsika reto no manam-pinoana. Amen. Amen. Satria lasana bavy malala dia izao, mety hisy amin'ny endriny vitsivitsy ity finoana ity. Nareo mieritreritra hoe rehefa miresaka finoana izany dia ao am-piangonana zany dia olona masina be zany dia olona mivavaka be zany, fa mety hitsy finoana ihany koa izay manafirehana miiba. Tantara kely anankiray, misy mpinamana ao amin'ny taonany reto zanantsika ato amin'ny ilany ato reto, 3 lahy izy ireo niaraka, ndao hoe 3 menada fa mba nisy eo avy sy lahy. Rehefa niaraka izy 3 menada dia hiakatra ao amina immeuble anankiray a, misy étage maromaro, misy rihana maromaro. Aiza moa ilay birao andehanantsika teo? Ao amin'ny rihana fahaenina ka. Ah, d'accord. Namikiviky izy 3 menada. Ary rehefa hiditra tao amin'ny le hall le building dia misy anankiray amin'izy 3 matahotra mafia antony ascenseur itony. Hita olona mitsikitsiky ny apitoerana mety anisany izy ireny. Ary le tahotra amin'io tsy tahotra toy ny tahotra rehetra fa tena phobie mihitsy. Dia nanomboka niteny ilay ranamana hoe hitanareo reny ascenseur ireny a, indrindra amin'ny vaninandro fahavaratra sala amin'izao mora ampanina kely reny. Dia ampanina maninona koa e? Mbola tsy tratra ianaoko. Reny rehefa ampanina reny a, dia ela be ianao mihidy ao, dia mipika ny jiro dia maizinao ianao a, dia na tsy avy miaina tsony ary ianao. Aiza koa misy an'izany efa manomboka mifindra le tahotra. Ary tsy zany ihany ozy izy, fa rehefa indrandray ianao a, adino le mpamonjy ao dia mety matory marainao mihitsy ianao zay vao mety misy ahita na tsapa le izy. Ary sempotra ianao ao anatiny ao izy dia eritrereto hoe sady noana ianao a, mety hoporotra ianao ao a, mety sisy maheno ny feoana. Izy ilay namany hoe raha izany no izy a, aleo mandeha tongotra sika miakatra any amin'ny 6e étage mba ialana amin'izany olana rehetra zany. Lasana bavy eo, misy ihany koa ny onde négative ao zao fitenenana amin'ny finoana izay zarainy manodidina antsika. Ary ireny karazana onde négative ireny mihitsy a no mila resentsika rehefa mifovo maraina tsika dia metraka eo ampelantanan'ilay Andriamanitra hoe ty indray ny androandroany Jehova, ianao no nanome an'ity dia angatahako ianao a, atao vitako misy le tananao iray mitantana. Tahidinareo efa rehefa nepita niditra tao anatin'ny ranomasina mena raha iverina kely ny zanak'Israely dia misy anele hoe andriafo rehefa alina ary androrahoana rehefa atoandro e, izay nitantana azy ireo isan'andro ary izay no naresy lahatra azy sy Andriamanitra nitantana. Dia torak'izay koa tsika isan'andro raha te hivelona amin'ny finoana dia ataovy resy lahatra ianao hoe ivoaka ny trano ny tongotro ity a, na atao hoe hitsangana eto am-pandriana zao a, efa napetrako tamin'Andriamanitra ity androany ity. Dia andeha amin'ny finoana, andeha amin'ny fahatokiana. Andaoany iroso kely antsika amin'ny slide malalaka rahalahy, fa tao amin'ny soratra masina tao dia nisy olona ny qualifien'i Jesosy hoe ahoana? Tazantsika ve? Ahoana ozy izy? Ry kely finoana. Izany hoe izao sy ianao mpanaraka ny Kristy a, izao sy ianao izay kristianina, nandray rehefa misedra zavatra mandalo isika dia tsy lopolopy ny afo ny finoantsika. Nizahatra ny tranga teto dia inga Petera
tao anatin'ny hafanana, ianao marina ve Jesosy io tao anaty sambo kely izy ireo, za tika ara ianao dia mba atenenao re andehany mavia ary ianao izy Jesosy dia nandeha teny ambony rano nga Petera. Fa rehefa teny ambony rano teny izy dia nitsoka ny rivotra. Natahotra Petera, tsisy sambo kely tsony ato, avia vanana rano daholo, aizy ty ataoko. Dia niletika Petera. Teo ny namoahany Jesosy any fiteny hoe rikely finoana. Betsaka ny rivotra lasana bavy malala, na tsy eny ambony rano ary izao sy anao. Izay samy laza fa mahana finoana fa finoana eny nafahan'ny Petera ny teny hoe asaivo manatona any ary aho e. Fa raha tsy nahana finoana izy nanteny ary Jesosy hoe avy dia tsy iosany voaka tao anaty sambo kely izy. Kanefa indrisy fa na dia nandeha teo ambony rano ary i Petera dia solafaka ihany izy rehefa naino ny rivotra nitsoka. Rasana bavy eo. Mety ho ato anatiny izao fiangonana misy atsika izao ny nandrenesanao rivotra mitsoka e. Mety hanafitohana anao e, ny tenina vokako. Mety hanafitohana anao ny fijeriko. Ka nahatonga anao lasa mbara voarana izany tahotra sy fahasorehana izany ka mety isalorantsika ny tianarana ny tenen'i Jesosy hoe rikely finoana. Rasana bavy malala. Ny olona atao hoe manam-pinoana, izy amintsika moa no manam-pinoana teo. Amen. Be dia be kay tao. Ny olona atao hoe manam-pinoana, dia tsy ilay olona hoe rehefa mivavaka izy dia tanteraka daholo izay zavatra angatahany. Ny olona atao hoe manam-pinoana dia tsy ilay olona hoe mameteny fampanantenana anao hoe eny ary fa hoe tsika mbavaka izany rahalahy. Satria nahoana? Natahaky ninona lasana bavy malala ny alehibe ny finoako sy ny finoanao dia tsy anjarako sy tsy anjaranao manao izay zavatra hatanteraka eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra ny malala ny mahasoa, Andriamanitra ny malala ny fotoana. Izay manokana tao amin'ny fianakaviana dia nisedra n'izany fanandramana izany tamin'ny herinandro ity. Satria dia nisy aretina ny tranga tao anatin'ny fianakaviana, grande famille izany. Dia mandeha moa hoe misy an'izao ny tranga mba eto ambavaka. Dia atsika moa araka ny fahazarantsika, averiko indray teny fahazarana, mampahery isika, mandefa tenin'Andriamanitra isika, miantso isika, izay tena tokony ataontsika izany. Mahereza, mandefa ireny karazana verset rehetra ireny. Natao ny intervention satria tena somary sarosarotra ny aretina. Ny ombom-bavaka ny fianakaviana ray manontolo. Ary nisaotra an'Andriamanitra fa message hoe vita soma tsara. Amen. Dia mandefa indray tenin'Andriamanitra mampahery ho avy tsy ela ny fahasana sy ny sisa. Ary indrisy fa rehefa lendemain dia naharay afatra fa tsy tana ny aina alaina rary fa maty izy. Dia manahoana izao sy anao manoloana ny zavatra salama tsara. Nanahoana ny ahavon'ilay finoana tariam-boalohany raha nampahery sy nandefa toko sy andiny sy ny sisa isika ary rehefa tonga ny zavatra nitranga. Zay no tonga iteny teo hoe ny olona atao hoe manam-pinoana dia tsy hoe ny olona anankiray hoe nivavaka izy dia tanteraka ny vavaka nataony rahampitso. Fa ny olona atao hoe manam-pinoana dia ilay olona izay mahatoky ary tsy manana nizaniza afa-tsy Andriamanitra izy. Raha nety ny vali ny vavaka araka ny eritreretiny, amen, misaotra an'Andriamanitra. Raha tsy nety araka ny eritreretiny dia mbola any amin'ilay tompony fanantenany any izy no mifikitra sy mitoky. Izany raha lasana bavy malala no finoana arahinasa. Raha niresaka n'ilay onde négatif itsika teo, dia andeha mba hiresaka indray hoe afaka ho izara finoana kely. Izao sy anao ka tahaka n'ilay voanafo mirehitra izany dia pita ao amin'ny tsirairay ka isy onde positif afaka hoentinao atao anatin'ny fiangonana, afaka hoentinao ao tokantrano, ao anatin'ny ankonana. Tantara kely anankiray, ilay lasopy natao tamin'ny vato, vahenitsika angamba iny. Niady ny firenena tamin'izany teo amin'ny ady lehibe faharoa, ary miferinaina ny tanàna rehefa hiditra ao anatin'ny tanàna ny miaramila. Satria maninona? Izay mba sakafo efa nitehirizina sy nafenipenina tao ho alainy miaramila daholo fa nona akory zareo. Zao nefa ny zavatra nitranga. Novoriany ny miaramila, ny olona teo amin'ny tany malalaka teo amin'ny tanàna hoe
riva oaka aza matahotra ianareo fa raha riva dia hisakafo be isika tsy aka sakafo any aminareo izay fa mitindray mandeha dia izahay no amanany fokon'olona rehetra fandray ty ozina tana efa ela zany tsy hinana sakafo tamin'izany fotoana le nisy mihinana fekibo sy kiraro kiraro hoditra tonga ny ariva dia avy lay tovolahy ranjanana matanjaka miaramila moa dia ozy izy hoe riva oaka indro hitanareo eto voatsika ty vilany be ty apretsika ny afo rehetra ny afo narotsaka ny rano androany isika dia hihinana lasopy vita amin'ity vato ty nalaina le vato voasasa tsara vato kolonjy be ohatr' zany narotsany tao dia manomboka fampijery ny olona hoe mety blague na miaramila angamba ny ataony reto ka eny dia mandra-pahandrotsika nyty lasopy be ty dia anao animation tsika dia teo zareo nanao animation teo tatary sisa dia andraman'ilay miaramila kely amin'ny sotro ilay rano tsara ka tsara dia mandeha ihany ny fotoana teo hoe ity lasopy tsika ity zao raha asiana karoty kely ty raha misy manana karoty amintsika any mety vao may ty ho tsara ay koropaka zay nanana nitondra anankiray nitondra anankiroa dia nasiana karoty kely tao mandeha ihany ny animation tantara satria tamin'izany moa tsisy fialam-boly mihitsy dia mahafinaritra ny olona zany le miaraka ramana kely indray ilay lasopy matsiro izy zany fa raha misy ovy kely ity mino aho fa ho lafatra mety misy manana ve sika any inona izy nakazaka mame anankiray mame anankiroa efa mety nalozolozotra satria efa niafina tany anaty lakavo tany dia narotsaka tao ainsi de suite mety nandeha tany tsy haiko voatavo poireau tsy haiko fa tsy resaka sakafo mitoy antsony efa mety isy andrezatra eo tsika fa ny zavatra nitranga dia izao nesorona le vato rehefa ny farana ny tantara ary indry fa tena lasopy matsiro no ny raha ninana inona tianao ambara lasa anabavy malala niainga tamin'ny tsisy miainga tamin'ny vato ny zavatra nitranga teo zany hoe izao sy anao miainga amin'ny fanandramana kely no atsika avy any an-trano mety miainga avy amin'ny fizaranao finoanao eo amin'ny ORW anao akaiky io na fianakavianao tokantrano na any am-pianana na any am-piasana dia mety hitondra honte positif lehibe izany finoana ampiasainao ho hita maso ary iainanao zany dia mampahery atsika zany mba tsy hamono an'izany afo miredareda izany afaka misaoty kely slide vitsivitsy rahalahy mahavonjy ny finoana satria ozy izy hoe ny finoanao no mahavonjy anao ilay boka anankiray izay nandeha nisaotra rehefa nosotranin' Jesosy izy folo raha sanabavy izy amintsika moa tsy te hovonjena tsika rehetra zao tsy hampanangatanana amin'izany mihitsy mazava ny tenin'ny soratra masina fa ny finoana ilay rahalahy no nahavonjy azy ary izany mila ambolena ao anatintsika koa ny finoantsika no ahafahantsika anaty tena fa isy zany famonjena zany malalaka rahalahy dia malaza lambara ihany koa fa hoe ilay vehivavy kananita dia narary voan'ny demoniny zanany dia nanatona an' Jesosy izy mba hositranina ny zanany ary hoy Jesosy hoe lehibe ny finoanao ka tonga avy aminao arak'izay inonao mavesatra be zany valiteny Jesosy zany tonga avy aminao arak'izay inonao izany hoe ilay vehivavy zany tsy tonga tahaka ny olona hoe mba mijery hoe inona zany ato zany na hoe aleo mba handramana aloha fa sao dia mba sitranin' Jesosy ilay zanako azonareo fa ozy izy hoe tonga avy aminao arak'izay inonao asitrana ilay zanak'ilay vehivavy dikan'izay zany dia tena nanana finoana izy fa asitrana tokoa Jesosy inandray dia isika raha lasanabavy no mametra ny périmètre d'action n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika anandray ary misy tolombavaka mihitsy ataontsika hoe zany koa ve dia oetinambavaka za ve dia angataka an'izay amin'Andriamanitra fa aleo aloha zao ihany resahany dia tahaka ny afatra izay nambaran'i Jesosy teto amin'ny Matthieu toko fa 10:7 teto ny tongava aminao arak'izay inonao
tsy haiko zay inonao rahalahy tonga atraiza hoaiza fa arak'izay zany ary tsy ohatran'izay vinavinanao zay mihitsy zany ilay fidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Misy fiteny malagasy manao hoe alao mity fidanitra sitranay mahavoty endrombohitra. Ka raha ampiasan'ny finoana ihany raha lasa nabavy malala iresaka amin'ilay tompony tany zay rehetra ao aminy ihany asakasaka ao zay ametra ny ahavony zany finoana sy fatokinan'Andriamanitra izany. Amarana azy aho tsy manatahotra ny finoana. Luka 4:50. Rehefa narary mafy ny zanak' Jairo dia zay no afatra mafonja ny eton'i Jesosy hoe aza matahotra ianao mino fotsiny ihany. Satria rehefa nanatona an' Jesosy izy dia andao re Jesosy mba ho any an-trano maharary mafy anie le zanako e. Andao ary hozy izy Jesosy. Inona no nitranga? Tadidinareo hoe no nitranga? Teny andalana teny fanizina ny lalana satria ny olona mba te hahita an' Jesosy te hositran'n Jesosy lasa lalana tokony fefakadiny efa adiny roa Jesosy mbola fanizina ao anaty olona ao ary teny andalana teny raha tadidinareo dia nisan'ilay vehivavy zay nikasika andray ny sombotra akanjon'i Jesosy. Inona ndray re ty mbola hijanona an' Jesosy le olona zanako le Jesosy maharary re. Ary zay no tonga an' Jesosy ny teny aminy aza matahotra ianao mino fotsiny ihany. Inandray koa izaho sy ianao noho n'ilay finoana no tapohana hafanapo ao anatiko sy ao anatinao dia te hanery an' Jesosy zany isika. Zao ny ilako an'ity anie Jesosy androany. Le stage anie Jesosy tapitra amin'ny zoma fa ahoana ihany ty meno ve ianao Alasy na vavy malala. Ny olona manam-pinoana dia ny olona nametraka amin'ny fitokiny amin'ilay afaka manatanteraka ny zavatra rehetra. Noho izany dia manasa atsika rehetra mba hisexpérimenter amin'ny zavatra bitika indrindra amin'ny fiainantsika amin'izany finoana na asa izany. Eny ary rehefa izany nivaky ny teny dia ahosy izy eo amin'ny Galatiana 4:1-12 hoe ny marina no velon'ny finoana. Ny marina no velon'ny finoana. Izany hoe ny fofinaina izay iainako sy iainanao zany manomboka androany dia tokony finoana. Izay no ahafahantsika miaina ny fiainam-panahy mateza tsy voahozongozona. Ary nivaky teny fototra tao izay hita ao amin'ny Hébreu 4:9 dia milaza izy fa raha tsy amin'ny finoana, raha tsy amin'io finoana io dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fizay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra ary mamaly soa an'izay mazoto mitady azy. Izany vaky teny izany no apetrako amintsika fiangonana mba ahafahantsika atsapa ny alehibean'ny toerany zany finoana miasa isan'andro amin'ny fiainako sy fiainanao zany. Ary mino matoky aho fa manomboka izao dia iainantsika izany finoana miasa zany. Ampiasao ny finoanao ary zarao ihany koa ny finoanao. Fa ny fizarana izany dia tsy mampahantra ny manome azy fa mampanakarena kosa andreo izay mandray izany. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany ny fitahiny sy ny famindram-pony any amboly an'izay kely voaraintsika teto mba handosoantsika zanatohatra iraindray anatona an'ilay tanàna masina. Amen.
raha eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teny fampahatsahivana nampitondranao ny mpanomponao izany. Engany raha eo tsy ho isy ho very ao amponay izany teny izany, izany hafatra izany, ka hanananay ny tena finoana marina tsy araky ny fieritreretanay azy fa araky ny sitraponao tokoa ary finoana rahanasa hoentinay mamakivaky ity fiainana ity mandra-piavinao eny amin'ny raon'lanitra. Raha eo meteza ianao amelany elokay amindra fo aminay ary tsy hijery akory ny tsy famendrianay fa kosa hanome ny fanainao masina mba hafantaranay marina ny finoana izay tokony hinonay sy ny iainanay izany ary tsy ho rotina fotsiny araky ny voalaza teo fa mba ho tena ilay finoana marina ary fantatray izay hinonay fa tsy hisalasala akory izay ny amin'izany. Mandritry n'ity volana ity raha eo dia momba izany finoana izany mbola hoentinay eto ary ho tsapanay tokoa izany finoana izany vao tapitra ny volana. Apetraka aminao ihany koa ny tontolo andro nyity sabata ity raha hisaraka eto amin'ny tapany voalohany izay dia ny fanainao masina neno hitoetra ao amponay tsiraray avy. Dia meteza amelany elokay amin'ny anaran'i Jesosy Kristianina angatahana izany vavaka izany. Amen. Alleluia,
Jehova mba mianto aminao zahay mba atao vozava misy izany hira izany. Izahay rehetrareto mba maniry te hiara iredona anjany hira izany rehefa mizotra miakatra makany amin'ny ilay tanàna vaovao zay. Fa ankehitriny dia mbola ety amin'ny tany ety zay no miara-miaina. Ka mangataka aminao mba omany den zao izany lalana izany. Omany amboary ny fonay, amboary ny molotray, ny tananay sy rehetra momba anay mba hiamasina trany izahay. Satria ny masina irery ihany no andovan'ny tany. Misaotra anao no ny sabata maraina iny. Ary matoky zay ary mino fa ho asalotra ao ny tsirairay raha ivoaketo ny fitahina sy ny famindrapo. Koa raha nonona ny tsodrano ny tenako. Mba ho diovinao tanteraka ho fantsona ampita izany ho tody ao amin'ny sambatan'olona sy ny satokantrano ny tsodrano avy amin'ny teninao. Ary Andriamanitry ny fiadanana ne amasina anareo samy tanteraka. Kaoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo mba ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy Tompontsika. Andehana amin'ny fiadanana. Amen.